Le fampalalambavao fatelo sady farany ray riavana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 13 Mey taona 2024 izao ny lohateny ambavaontsika. Tsy ilaina intsony ny fahatongavan'ireo iraky ny SADC eto Madagasikara hoy ny avy amin'ny RFM misokatra amin'ny fifampiresana amin'ireo akolafika eto amin'ny firenena moa ireo iraka ireo nanomboka androany. Manapirofo ny tsy fahaleovantena ny senisy ny ACC ny fahanginan'ireo reto androm-panjakana reto amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao ny VST arahantsika eto ny faneho-kevitra ity antoko ity. Tsy mivakosa fa izara roa volana indimy ihany ny taom-pianarana vaovao 2024-2025 namoaka ireo toety andro mirakitra izany mba amin'ny datin'ny fanadina-mpanjakana iandraiketany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Anvelany olona 7 no maty 20 hafa naratra tany Meksika vokatry ny fianjeran'ny lapiazo nandritra ny famoriam-bahoaka nataon'ny kandida iray filoham-pirenena antony natonga ny loza ny toetry ny andro. Andro Belona no teknisianina miaraka amintsika Zulona Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo izay tompolasy tompovavy manasana ao ampanajana raha naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika misokatra amin'ny fifampiresana amin'ireo akolafika reto amin'ny firenena manomboka androany ireo iraka mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC izay tonga eto amintsika. Afaka miona mivantana amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana izy ireo toy ny antoko politika ny firaisamoam-pirenena sy ny sisa. Aritra hatramin'ny 7 volana jona izao moa reto iraka mpanaramaso reto no eto Madagasikara ijery mialoha mandritra ary aoriana ny zava-misy momba ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 20 Mey. Misy amin'ireo mpiantsehatra politika no milaza fa efa tsy ilaina intsony ny fahatongavan'ny SADC eto Madagasikara. Nilaza ohatra ny antenimeran'ny ray aman-dreny Foko Malagasy ny herinandro teo na ny RFM fa iraka amatotra ny firenena anaty fanjanahana izy ireo ka tsy hanao afa-tsy ny hanome fankatoavana ofisialy fa nilamina ny fifidianana. Ny filohan'ny RFM Noël Rakotondraso. Ny fahatongavan'ny SADC eto Madagasikara nge mbola hanamafy an'io e. Inona moa ny ataon'ny SADC eto? Ny ataon'ny SADC eto Madagasikara ny hahatongavan'io dia izao hanao reconnaissance officielle ny valim-pifidianana hanome assurance an'izao tontolo izao hoe milamina ny tao a Madagasikara ara-dalàna fifidianana atao milamina tsy misy atahorana. Zay ny mission SADC, mission afro-française atao amatotra Madagasikara tsy afaka ao anatin'ny fanjanahantany. Zay ny dikan'ny fahatongavan'ny SADC. Ka aminay zany tsy misy tokony ilana ny SADC malagasy amin'ny manao an'ity raha ty. Fa raha ny hevitry ny SADC no arahantsika dia efa potika hatramin'ny ala ny firenena ny SADC tsy mihinana atao ty. Itsika zany amin'izao tokony eritreritra hoe aleo miova allure. Aleo antsika manaraka ny allure asiatique amin'izay fa tsy hanaraka ny allure afrikanina. Ny afrikanina tompoko tsy natao hitondra firenena fa natao hife firenena. Business ny afrikanina rehefa mitondra firenena fa tsy fampivoarana firenena. Izay zany ny fijeriny avy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana RFM raha tsy misy minimo ny fiovana dia tsy mbola nisy aloha hatramin'ny androany ireo kilafikery politika ny aona sy ny dinika tamin'ireto iraky ny SADC ireto momba ny fifidianana. Fa manapirofo ny tsy fahaleovantena ny senisy ny ACC ny fahanginany reto androm-panjakana reto manoloana ny zava-misy amin'izao ho kosa ny antoko VST nambaran'ny filohan'ity antoko ity fa efa hita miariary fa endrika fampelezan-kevitra no ataony filoham-pirenena amin'ireo fitetezam-paritra ataony amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao nefa atao jerepotsiny. Ho an'ny VST dia tsy tokony hisy ny fiandaniny ny fitantanana ara-panjakana amina antoko politika araka ny voalaza ny lalam-panorenana nefa dia tsy voady zany ankehitriny. Ny Front National ny antoko vonona ijoro an'ny tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto. Voalaza ny article 39, ny article 49, ny article 61, 63 ny fandrarana ny filohan'ny republika tsy hanafangaro ny raharaha politika sy ny raharaha mahafilohan'ny republika azy. Tsy miteny moa zany ny seni, tsy miteny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay nidradradratra andrematoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tena ikapoka mafy. Iza zany le kapohana mafy de jerepotsiny ve zany tahaka ny tanina lavona
de mandeha ho azy fotsiny amin'izao ve de tena manao ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika eto Madagasikara ho tsinitsinina mihitsy ve? De miantso ny senisy ny ACC ny amin'izany a. Ny ACC moa zay mpiambina ny fanajana ny lalam-panorenana, ny CENI izay milaza fa maleo tena, zany engeny efa hidradradradrana hatramin'izay hoe tsy maleo tena zany io CENI io, satria raha nanana amin'ny fahaleovan-tena ny CENI a de nanana zay nilazainy a, ary nana fanapahakevitra entitra manoloana izao zava-misy zao. Momba ny ambara fa fahefany ny filoha madiodio ny mitety faritra miona amin'ny vahoaka amin'ny mahafiloam-pirenena azy dia tsy tokony anaty vanim-potoana ny fampelezan-kevitra no anaovan'izany. Ho ihany Andriamatoa Norbert Razanakoto. Amin'ny fotoana tsy misy ninninina de ekena amin'ny pouvoir propre, fa raha amin'ny fotoana misy propaganda de tsy izany na fanoloran'io na fitsidian'io na inona io a, fa ao anatin'ny fampelezan-kevitra amin'ny filohan'ny Repoblika no mandeha mirotsaka manao an'izany rehetrarehetra zany a, dikan'izany misarika ny olona andeha hifidy ny kandida Irimbara. Na ny fampiasana ny hoe sika rehetra miaraka amin'ny rajoelona io any vahoaka malagasy ny filoham-pirenena de tsy tokony ampiasain'ny atoko politika ny anarany amin'ny propaganda atao fitaovana sary filohan'ny Repoblika no entineny akanjo filohan'ny Repoblika sa ve raha tsy taray mangatabady de ny anarany ray no entina mangataka de tsy fantatra tsony. Eo amin'izay toedra raha politika eto amin'ny firenena izay ihany, olana lehibe eto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny lalàna momba ny fisitrahanam-baovao an'ny daholobe. Antony ray mitarika any amin'ny firongatry ny kolikoly sy ny fanararaotana samihafa ary indrindra ny tsy fahafahan'ny vahoaka misitraka zo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ny fahabangany io lalàna io anisany manohy ny ady sisika amin'ny ampandaniana izany eny amin'ny anteny miram-pirenena trany ny ONG Ivorary. Misy ny anso ataony ty fikambanana tsy miankin'ity amin'ireo kandida solombavam-bahoaka izay manana fahavononana amin'izany ankehitriny. Maromaro tsaivona ireo fikambanana tsy miankina sy firaisamonim-pirenena efa niady ny ampandalovana ny tolo-dalàna teny Tsimbazaza. Tsy mbola manaritoky ny ONG Ivorary fa manao mpimaso amin'ireo kandida solombavam-bahoaka hatramin'ny 7 maison mba hifanometanana amin'ny fandresendahatra momba io lalàna manome ny fisitrahanam-baovao an'ny daholobe. Ho fanazavany ny talepanatanteraka ny ONG Ivorary Arnel Rakotobe. Amin'ny ankapobeny zany lalàna dia maneho marina hoe inavy ireo information caractère public izay tokony mangarahara dia eo hoe inona ny information confidentielle satria mantsy amin'izao tsy mazava hoe inavy ireo vaovao tokony mamparitaka amin'ny vahoaka dia inavy ireo vaovao tokony arovana be ho anivon'ny fitondran-jara-panjakana. Dia amin'ny ankapobeny zany izay no voalazan'io lalàna io mba ahafahany araka lazaiko teo aloha mpanao gazety miditra eny anivorenandro fanjakana reny amin'ny tsy sakatsakana intsony fa hitovy zany ny zoan'izy ireo amin'ny fisitrahana ireo vaovao ary ahafahany olom-pirenena ihany koa mahafantatra sy mitady mangarahara. Mbola maro ny tokony ho hatsaraina amin'ny fitondran-jara-panjakana eto Madagasikara indrindrandrindra ny mangarahara zany dia ao anatin'izay indrindra ny tena antony itakinay izao fampandaniana io lalàna io izao. Ankoatran'izay dia maro ny sofanararoatra izay very fotsiny ohatra hoe ny fidiran'i Madagasikara ho amin'ny PGO na partenariat de gouvernement ouvert izay ahafahan'izy ireo mahazo famatsim-bola anatsaraina izay fangararana sy fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fitondran-jara-panjakana izay. Dia nefa io tsy fisian'io lalàna io lasa sakana mampatonga an'ireo partenaire technique et financier zany tsy manampy amin'ny Madagasikara. Fa iresaka fanabeazana indray sika ry havana, tsy misy fiovana fa mijanona ho 2 volana indimy ny faharetan'ny taom-pianarana vaovao 2024 2025 araka ny tetiandro navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tetiandro iray tapaka nandritra ny fivoriana ny arahan'ny ministera io sy ireo tale nasionaly misahana ny sekoly tsy miankina ary ny fanapahana teo anivon'ny governemanta. Voafaritra ao toy izao zany anomboka ny 9 septambra hatramin'ny
hatramin'ny 5 oktobra 2024 ny roa volana voalohany. Isy ny fialan-tsasatry ny Toussaint eo anelanelany 9 oktobra hatramin'ny 7 ny volana novambra. Iverina an-tsekoly indray ny mpianatra ny 4 oktobra hatramin'ny 20 desambra anao ny roa volana faharoa. Itoy amin'ny fialan-tsasatry ny Noely zany ny 1 desambra hatramin'ny 5 janoary 5 sy 2 anomboka ny 9 janoary hatramin'ny 1 febroary 5 sy 2 ny roa volana fahatelo. Tafiditra anatin'izay ny andron'ny sekoly izay marina ny 7 1 febroary. Izy indray avy eo ny fiatoana kely ny 12 febroary hatramin'ny 2 ny volana marsa hiditra amin'ny roa volana faefatra manomboka ny 3 marsa hatramin'ny 12 avrily. Ary izy indray ny fiatoana kely ny 12 hatramin'ny 17 avrily 5 sy 2 anomboka ny 20 marsa hatramin'ny 20 jona kosa ny roa volana fahadimy farany. Ary itoy amin'ny fialan-tsasatra lehibe manomboka ny 1 jona 5 sy 2 izany avy eo. Efa fantatra ihany koa moa ankehitriny ny tety andro an'ireo fanadina-mpanjakana rehetra izay endraike tanin'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena. Ho tanterahana ny talata 17 jona 5 sy 2 ny fanadinana GEPE sy ny fifaninanana hiditra amin'ny kilasy fahaenina anomboka ny alatsinainy 9 janoary amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny zoma 20 febroary amin'ny firatolakandro ny fisoratana anarana ho amin'izany. Ho tanterahana ny alatsinainy 3 jona hatramin'ny alakamisy 3 jolay 5 sy 2 kosa ny fanadina-mpanjakana BEPC. Isokatra ny alatsinainy 13 janoary amin'ny 7 ora maraina ny fisoratana anarana amin'izany ary kiatona ny zoma 7 ny volana marsa 5 sy 2 amin'ny 4 ora tolakandro. Ho an'ny fanadinana CAE-EP indray kosa dia ny talata 9 sy alarobia 17 aogositra no natanterahana izany. Anomboka ny alatsinainy 12 Mey amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny zoma 12 jona amin'ny 4 tolakandro ny fisoratana anarana amin'izany. Tanterahana ny talata 20 sy alarobia 17 oktobra kosa moa ny fanadinana CAP-EP ka isokatra ny alatsinainy 12 Mey amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny zoma 12 jolay amin'ny 4 ora tolakandro ny fisoratana anarana ho amin'izany. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany na feno ny fepetra fahafahana misolo tena ny mpiasa rehetra eran'ny Madagasikara na ny représentativité syndicale ny SVS randrana syndikaly. Sindika efatra ihany izy ireo ankehitriny no manana izany sata izany dia ny FISEMARE, ny SECREMA, ny FISEMA ary faefatra ny randrana sindikaly amin'ny alalan'ny sindika SVS. Vokadrany dia anisan'ireo sindika anana solotena eo anivon'ny filankevim-pirenena momba ny asa na ny CNT izy ireo manomboka izao toy izany koa ny fisiny ny solotena eo anivon'ny filankevim-pitantana ny CNAPS ireny toeram-piatoana ara-pahasalamana ny mpiasa isan-karazany ireny. Tsy ahivona fa anisan'ny fepetra takina ny fahazahoana 100% ny delegen'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa ka efa na feno izany ny sindika SVS ny volana jiona 13 sy 2 izany. Sekretera jeneraly ny SVS sady mpandrindra ny randrana sindikaly no manazava Barson Rakotomanga. Pampatsiakely fotsiny hoe rehefa fifidiana solotena mpiasa eraky Madagasikara rehefa mahafeno 100% ny isa io anao dia izay no atao hoe syndikaly plus représentatif ianao zany hoe afaka misolotena ara-dalàna sy ara-drariny mpiasa eraky Madagasikara. Dia misy iny moa misy hoe régional indray io régional koa moa zany dia afaka misolotena ara-dalàna sy ara-drariny eo amin'ny faritra anankiray mba représentatif anao. Voaka moa zany izy amin'izao représentativité eto Madagasikara zany amin'izao efatra ny syndika le plus représentatif zany afaka misolotena SVS ao anaty randrana sindikaly dia isan'ny ireo efatra. Hatramin'izay tsika dia ara-drariny nanaovana an'ireny hetsika ireny fa zao zany tsika hanomboka izao sady ara-drariny no ara-dalàna indrindra ary mety manontany ny olona inona moa zany no tena ilaina an'izay misy fiantraikany aty aminay mpiasa avy ao anatin'izay. Ny tena ilaina an'izany aloha voalohany indrindra dia reny tatsika reny amin'ireny rafitra misy an'le hoe rafitra telotota eny amin'le hoe comité national ny asa CNT raha resaka famoahana lalàna ohatra resaka karama dia tsy maintsy mandalo any ny ady hevitra
zao zany tsika manan'olona am'izay de adevitra ametrak'olona anatin'ireny tsika zany koa ohatra ny filankevim-pitantanany reny ohatra ny knapsa ohatra ametrak'olona anatin'ireny zany rana syndikaly reny service médical interentreprise fantatsika reny hoe hosti amidy reny zany ametraka olona am'ireny am'ireny zany tsika satria zay no zava-dehibe ahafahana manatsara ny fitantanana eny am'ireny hatramin'izay zany tsika ty ivelany fa zao zany tsika de hiditra am'izay izay tsy mbola nisy ary tsy dia mahazatra ny teo aloha fa isika dia anome tatitra. Resaka fahasalamana ndraiky io sika manodidina ny 3,4 isa-taona ny vehivavy tratra ny omamiada ny nono sy ny vozony tramonjaza eto Madagasikara raha nitatitry ny OMS tamin'ny taona 2012. Raha maneran-tany kosa dia tsy mitsaha mitombo ny voan'izany aretin'izany satria raha 7 alina sy 10 metsy ny taona 2012 dia tafakatra 9 alina sy 9 etsy ny taona 2012 ka ny 5 alina sy 3 etsy tamin'ireo dia namony ainy avokoa. Noho ny fahatsapana ny voka-dratsy ateraky ny omamiadana eo amin'ny vehivavy sy hanatsarana ny fandraisana ny tanana ireo marary dia misy ny hetsika fikeonandò momba ny fomba fitiliana vaovao sy fandraisana ny tanana ny marary ny omamiadana. Totsaina eny amin'ny Arova University Fiheferana Antananarivo Avarana-drano mandritra ny 2 andro zany dokotera manampahaizana manokana momba ny kansera malagasy vahiny maro no mandray anjara amin'izany. Manampy fanazavana teo micro ny Joël Rasilofo ny tompona ndraikitry ny serasera ny MMT na ny Madagasikara Medical Technology mpiarakara ny hetsika Tojo Randrianarivony. Symposium dia andro faharoa izay karakarain'ny Madagasikara Medical Technology sy ny Siemens Electronics ity symposium atao androany ity. Anisan'ny antony ny fidianana an'ity nanovana an'ity symposium ity dia mba ampifondronana ireo mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana eny na ny eto toerana na ny any ivelany zany mba ahafahana manatsara ny fandraisana tanana fitsaboana momba ny aretin'ny vehivavy ny omamiadan'ny vozon'ny tramonjaza. Raha araky ny antotanisa avy amin'ny OMS tamin'ny 2012 dia anisan'ny hoe vehivavy izay voan'ny omamiadan'ny vozon'ny tramonjaza dia tena be da be mahatratra tany amin'ny 570,000 ny isan'ny voan'ny omamiadan'ny tramonjaza io ary mahatratra tany amin'ny 311,000 ny vehivavy efa maty ny omamiadan'ny vozon'ny tramonjaza io. Mamono vehivavy sy renim-pianakaviana maro io omamiadan'ny nono sy vozon'ny tramonjaza io eto Madagasikara ihany koa. Anisany tanjona moa ny fampafantarana ny voka-pikarohana afara sy ny fitsaboana ny aretina, ny fifambizarana fahaiza-manao sy traike fanatsarana izay fitsaboana ny omamiadan'izay amin'izao symposium izao. Milaza ny fomba fisorohana ny kansera ihany Andriamatoa Tojo Randrianarivony. Ny ahafahana mampiena ny omamiadana dia voalohany indrindra ny fitilinana ny fitarafana melo an'io omamiadana io, zany hoe rehefa voatily melo ny fisian'ny omamiadana dia ambony kokoa ny tapatapa sitrana ny omamiadana io. Tena ilaina ny fitaovana, ilaina ny fanatsarana n'ireo fitaovana izay fitiliana ahafahana mahita ny omamiadana melo ireo. Tena ilaina ny tsy manao matavy loatra, ilaina ihany koa ny finanana sakafo ara-pahasalamana, ilaina ny fanaovana sport ary ny tena tsara fadiana ny sigara sy ny fisotroana toaka. Izay zany ny fisorohana ny aretina omamiadana avy amin'ireo mpitsabo fa tsy nitsahany voatra ny toeram-pitsaboana loteranina Ambohibao tao anatin'izay 70 taona nijoroan'izay raha niainga tamin'ny tobi-pitsaboana fototra ny taona 2020 sy 320 sy 700 dia fa lasa hopitaly misy ny fitsaboana rehetra sy ny fandidiana izy ankehitriny. Marina androany moa ny ivony 70 taona nijoroany ty hopitaly ty nisy ny varavarana misokatra, nisy ihany koa ny fitiliana ny aretina samihafa. Milaza ny hetsika ankalazana izay 70 taona izay sy ny tsangam-bato ny talen'ny hopitaly loteranina Ambohibao Dokter Ranarivony. Prosper nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety.
Natao androany sy rapitso dia fizahana ara-pahasalamana amin'ny fijerena tension, tosi-drasy, diabeta na tansiramamy amin'ny ran'ny olona. Misy fampiratiana fampahafantarana ny hopitaly eto Ambohibao ny alakamisy zoma mitoy sabotsy any amin'ny 67 hektara. Aorian'izay amin'ny 67 hektara sabotsy ihany tolakandro dia misy atsapana lehibe dia fararana amin'ny fanompoam-pivavahana ny alahady 20 Mey amin'ny folo sasany dia sakafon-jaobily ao amin'ny espasy akanso afinenako ny alahady amin'ny 2 ora tolakandro. Amin'izao 5 taona zao dia manana ny tsangam-bato zany izay tiana ho ajorony fahatsiarovana zany ny hopitaly dia ny fividianana radio numerika sy ny fananganana chapelle eto amin'ny faritry ny hopitaly. Dia manomboka eto moa zany dia tena mbatao complexe hospitalier raha sitrapon'Andriamanitra ny fikasana. Ampitomboina servisy misy ny efa eo atsaraina amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa arak'izay atratra. Izany hoe misy ihany koa koatr'izay ny fikasana ny hitatra ny hopitaly annexe zany. Efa misy annexe ihany ny TPLA any 67 Tsorono Mandidy dia nosy be fanjany amin'ny Arinarivo na dia anangana any amin'ny toeran-kafa koa arak'izay tratra. Milaza ny mampiavaka ny sy ny fivoarana nisy tao anatin'izay 70 taona izay ihany ny talen'ny hopitaly Loterana Ambohibao. Nanomboka tamin'ny dispensaire kely izy tamin'ny 2027 3 dia ankehitriny mba efa hopitaly lehibe manana ny toerany ihany amin'ny fisian'ny sampatrarana servisy maro samihafa eto amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Ny mampiavaka anay izao dia ny fisian'ny fitsaboana olona mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Eo ihany koa ny fandidiana ny fitomboan'ny prostate amin'ny alalan'ny fomba moderna atao hoe TURP, resection de la prostate zany. Izay ny tena mampiavaka anay ary ny tena ahafantaran'ny olona anay. Misy ny akamaroan'ny fitsaboana rehetra eto satria misy dispensaire, misy ny clinique médicale fidirana hopitaly, misy ny maternité, misy ny chirurgie, misy ny fitsaboana rehetra amin'ny ankapobeny zany. Afa tsy izay tena hoe fitsaboana manokana ihany no tsy hita eto aminay. Vaovao momba ny toetry ny andro, tombananao mafy hatrany ny tsioka ny varatraza any amorontsiraka varatra Tsinananosy hatramin'ny anio amin'ny Sasakalina, eo anelanelany ny tanjona Bombaoby sy tanjona Angotsy. Mafy ny rivotra ka tombanana hatratra 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Iteraka fahasarotany ny fifamoivoizana na farendrehana an-dranomasina sy fikorotana ny asa mandrara andavanandro zany. Mahazo famitandremana amin'ny loko mena noho izany eo anelanelany ny tanjona Bombaomby sy tanjona Angotsy. Ikorotana trano kosa vokatry ny alin-drano avy any Atsimasinanana, ny toetry ny andro an-dranomasina ny amorontsiraka afovoany Atsinanana sy avaratra Tsinananosy. Trangatra amin'ny rampitso 14 Mey manomboka eo Avohipeno hatrany amin'ny tanjona Bombaomby. Ahery noho izany ny ranomasina ary mety hatratra 2.5 metatra isan'ora ny avon'ny onja. Mahazo famitandremana amin'ny loko mena arak'izany eo anelanelany Vohipeno sy tanjona Bombaomby. Rehefa vao any ivelany. Ny fandimby eo manokana tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ny Vatican androany Ramatoa Gordona Silanovska Davkova, izay filohan'ny Macedoine Avaratra, Sandrimato Romaine Radev filohan'ny Bulgarie. Naharitra 5 minitra avy ny fionana tamin'ireo filoham-pirenena roa ireo ny ona tamin'ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Pietro Parolin ihany koa. Ireto vahiny reto taorin'izay samy nofaranana tamin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana ny fionan'ireo vahiny ireo tamin'ny Papa. Tsaivina fa ny tany Bulgarie sy Macedoine Avaratra nanatanteraha ny Papa François ny fitsidiana apostolika fa 20 tamin'ny 5 hatramin'ny 7 ny volana Mey taona 2012 sy 2000. Olona 7 no maty ary 50 naratra vokatry ny fianjerana lampihazo iray tany Meksika nandritra ny famborim-bahoaka ara-politika nataon'ny kandida iray ho filoham-pirenena Jorge Alvarez Maynez. Lehibe ny 7 maty ireo ary ankizy kosa ny iray. Lozantranga tao San Pedro Garça omaly alarobia 20 Mey izy io. Antony natonga ny firodana ny lampihazo io ny rivotra mahery sy orambe. Malonja ho tranga namoizana ny olona
zao dia nanambara ny kandida fa ato aloha ny fampelezan-kevitra ary maneho fiombonapo amin'ny fianakavian'ireo ny aram-boina izy. Farany olona 4 no maty vokatry ny daroka bomba nataony tafika-israelianina tany amin'ny faritra avaratry Gaza androany. Ankizy 15 tamin'ireo ny trango ifanafiana io atao reny nilazany Israela ny fahafahana amiroso amin'ny fifanarahana amin'ny fanafahana takalinoina mbola voatazona any amin'ny faritra palestiniana. Ny amafy nanomboka ny 7 volana mety moa ty fanafiana nataon'ny Israelianina ty ka nahatonga ny fitsoahan'ny olona 7 etsy araka ny nambara ny firenena mikambana. Tsy aivona fa nandamoka ny dinika fikatsaham-baolana teo amin'ny Israelianina sy ny Palestinianina nataon'ireo mpanelanelana dia Etazonia sy Egypta ary Qatar izay natao tamin'ny fiandohan'ity volana May ity. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka.